Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaksika tompoko. Voninahitra no atolotra ianao hatrandry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, le Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, le Andriamanitra tianay, le Andriamanitra mikarakaranay ary mihevitra ny ahasoana isan'andro isan'andro. Sotranao zay Jesosy ny amaraina vaovao zay nomenao anay indray, fampatsiahivanao anay indray fa fahasoavana velarina ho anay tsirairay aby zany maraim-baovao zany, satria taratry ny fahazavana amin'ny fanarahana ianao zany maraina sy fahazavana omenao anay zany. Misaotra ny amin'ny fitahirizanao anay tsirairay aby ary mbola faly amin'ny fonay mametraka ny androm-piainanay eo am-pelatananao. Fona aminao nefa ny amin'izay rehetra vita hatrany, ny amin'izay rehetra natao ka nampalahelo anao, nampitomany anao mihitsy, ary zany ny fonanay bebahanay eo anatrehanao amin'izany Jesosy, satria fantatray dia fantatray fa raha tsy manana an'izany fibebahan' izany zay, raha tsy mieky amin'izany fahotana izany zay dia tsy afaka ny ahita ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao, tsy afaka hiari-toetra aminao amin'ny lapanao mihitsy, ary zany no baikonao ankehitriny fefa ampy zay fa mibebaka ianareo ka toka fitahianao anay ambiamby. Dia misaotra Jesosy malala ary dia mametraka ny tontolo androm-piainanay eo am-pelatananao. Misaotra ny amin'ny fiteninao zay ho afahafinao aminay indray androany, ampahafantaranao anay foana ny lalana tokony izoranay. Misaotra Jesosy eo, dia amin'ny anaranao feno no ankatana izany. Alleluia, amen. Dia ampitovana antsika mandrakariva hatrandry ry havana ny fahasoavana, mba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny filazantsara ny Jaona 10:1 ka hatramin'ny 5 no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Filazantsara ny Jaona 10:1 ka hatramin'ny 5. Hoy ny tenin'ny Tompo amintsika hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa zay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry dia mananika ny fefy, dia mpangalatra sy jiolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady tsy no mpiandry ondry, ary izy no voa ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino feony, ary izay ondry tokoa dia atsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka, ary rehefa mamoaka azy ireo izy dia mialo azy, ary ny ondry manaraka azy satria malala amin'ny feony izy, ary ny vahiny tsy arahiny fa nosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Amen. Teo am-pamakiana n'ity andanin-tsoratra masina ity ny tenako ry havana, dia tonga tao an-tsaiko ny tantara niseho tany amin'ity faritra tany Atsinanana tany. Raha nandeha mantsy ity mpizahatany tanora iray haka sary teo amin'ny loharano fahatsakana izay fampisotroan'ny mpiandry ondry maro ny andiany ondry, dia indreo nisy mpiandry ondry 3 lahy nampisotro rano ny ondriny, ary ny famaofao sy ny fangaro teo ny ondriny, ary dia nanontany tena ilay vahiny hoe ahoana ny fomba ahafantarany ireto mpiandry ondry ireto ny andiany ondriny avy. Rehefa lany ara ny rano teo amin'ny tafam-pisotroana dia hoy anankiray tamin'ireo mpiandry ondry hoe menaha, izany hoe manaraha. Teo ny ihany dia niavaka tamin'ny sasany teo ny andiany ondriny ka nanaraka azy. Ny anso toy izany avy koa teo ny mpiandry ondry faharoa, dia nanaraka azy koa ny andiany ondriny. Ary nahita izany ity vahiny mpizahatany dia nanatony ilay mpiandry ondry fahatelo, raha nanaraka azy ny ondry sisa tavela raha toa ka miantso azy toy ny teo aloha izy. Andramo dia ho hitanao hoy ilay mpiandry ondry fahatelo. Dia nisaloran'ity mpivahiny raha ny fitafian'ilay mpiandry ondry, ary nanaovany satroka, dia niantso izy hoe menaha, tsy nisy nihetsika nefa ireto ondry nisy nierika kely ihany ny sasany fa tsy nanaraka. Nanontany indray ity mpivahiny hoe move tsy mba manaraka mpiandry ondry hafa mihitsy ireto ondry ireto. Mitranga ihany izany toe-javatra izany raha namaly ilay mpiandry ondry, fa saingy rehefa marary izy no manao an'izay. Ry havana,
moa ve tsy mahakasika antsika kristianina ihany koa izany teny izany? Raha salama amin'ny fanahintsika dia voaritra anaraka na iza afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany isika. Ao anatin'izay fanahy salama izay tokoa mantsy no antony ilazany Jesosy hoe niondriko mihaino feo ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy. Jesosy irery ihany ry havana no manana fahefana hiteny hoe izao no mpiandry tsara. Mba azahoantsika mamantatra sy manavaka ny feon'ilay mpiandry tsara eo anivony karazam-peo marobe izay mandalo eo amin'ny sofintsika sy henontsika ary dia mila mizatra mihaino azy isika. Mila mitaizany fanahitsika ho salama tsara eo anatrehany. Fa hoy ny voalaza ny fahendrena raha nanoratra ny boky Obolana izy hoe ianareo no atsoko ry olona ary ny feoko ho amin'ny zanak'olombelona. Feon'izy are no enoinao amin'izao fotoan'izao ry havany. Ny mampisalasalan-dra olombelona nefa dia ilay teny Jesosy hoe midira mivavahady ety ianareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Ka izay feo miantso azy amin'ny lalana malalaka no iny no izorany, iny no arahany raha olombelona, iny no enony. Ary eo indrindra ny sarihana ny saintsika ny amin'ilay fiteny hoe ondry ny mpaniry. Maro amin'ny kristianina izay milaza azy ondrin'Andriamanitra mantsy no manaraka ny aliany marobe fahatany fotsiny. Samy mahatadidy an'ny rabele isika, ilay mpanoratra mpandinika lalany amin'ny olombelona angamba. I rabele ilay nanoratra ilay tantara malaza dia ny amin'ny mpaniry. Mba azahoaninka mpaniry mamaly fatin'ny mpivarotra ondry mpanao varotra tsy marina iray dia niondry anaty sambo niaraka taminy izy ka nividy ondry iray taminy ary dia nanipy an'izany avy hatrany tany anaty ranomasina. Nanaraka ho azy avokoa ny ondry sisa rehetra ka lasa mivarina ny an-dranomasina daholo. Ary izay no mahatonga ilay fiteny mahazatra hoe manao toy ny ondry ny mpaniry. Ny baiboly anefa ry havana izay fitaritra hitarafan'ny fihetsiky ny olombelona dia mampitahy mandrakariva ny olona amin'ny ondry. Milaza angamba isika hoe tohotrano tsy tsara loatra angamba izany. Ekeo kosa nefa fa isika dia fatra-pakatahaka ny manodidina antsika amin'ny sehatra maro eo amin'ny fiainantsika. Ohatra azo raisina amin'izany ike ny fomba fangalantsika tahaka ny mpanakanto ka na ny fitafiany na ny fihetsiny eny hatramin'ny fombafombany rehetra dia arahantsika tafintsika avokoa. Ary izay no ilazany hoe fanao ny olona rehetra amin'izao sy ny fisainany amin'ny zatsy no hanamarinantsika hoe mizotra ny marina isika na tsia dia ny marina amin'ny fotoana iray ihany anefa. I Jesosy dia miresaka momba ny vavahady malalaka sy ny lalana migodana. Izany hoe migodana ho amin'ny karazam-pilana, migodana amin'ny fitsiritana rehetra. Raha mizotra amin'izany lalana migodana izany moa isika dia tafara-dalana amin'ny vahoaka sesehena izay mitovy fomba fisaina sy zavatra fanao ka mampandrisaina ny maro na dia mankany amin'ny fahaverezana aza no hiafarany. Ary izay ilay ondry ny mpaniry. Manao an'izao izao tontolo izao dia iny fa lasa manaraka ihany koa. Eny na dia efa hita taratra aza fa tsy dia tsara ny fiafarany. Tsarovy mandrakariva nefa ry havana fa Jesosy dia milaza ny amin'ny lalana tery izay vitsy ny mandeha eo aminy kanefa mitondra mankany amin'ny fiainana. Io lalana tery ihany koa no izoran'ilay mpiandry tsara hitaritany ny ondriny. Ny marina nefa dia izay rehetra mahalala, izay rehetra manavaka tsara ilay feo miantso azy no manaraka ary mizotra mankany amin'ilay lalana tery. I Jesosy ry havana no vavahady sy lalana ary fiainana. Izy no ilay mpiandry tsara ary ny fiarahantsika mandeha amin'ilay mpiandry tsara, ny fidirantsika amin'ny vavahady ary ny fijorantsika amin'ny lalana tery dia fandraisana ny famonjena sy fiainana mandrakizay.
mipetraka eo alohantsika tsirairay avy ary ny safidy sy ny fanapa-kevitra entitra efa nanao izay safidy izay ary ve isika. Raha tsy izany moa ve isika vonona nanao izao ankehitriny izao ka tena ndray ny lalana tery sy hain'ny feon'ilay mpiandry tsara. Foy ny afatra omeny Tompo antsika ao anatin'izao vato izao hoe ahakary isika anantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana famonjena amin'ny andro mahory. Amen. Ivavaka tompoko. Ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, feno fahatsarana ny fiainanay rehefa feo anao rery ihany no enonay, feonao rery ihany no ankatoavinay, ary indrindra raha manaraka anao ilay mpiandry tsara izay ka naditanay raha fahalalana tery sarotra nitondranao anay dia ho ambadika izay lalan'izay tiaraka ny teninao hoe misy hevitra hitondra fiadanany fa tsy hevitra hitondra fahoriana fandehanana amin'izay lalan'izay. Mampatsiahy anay ny afatrao androany, mampatsiahy anay ny vatsy omenao anay androany mba tsy handananay amin'izay lalana mikodana ka nahaka ny fanaon'izao tontolo izao, fa mba hijery anao, hiaino anao, hanaradianao ilay mpiandry tsara ary mitantana ny fiainanay. Raha indrindra anao metrahako nyreto vahoakanao izay miaino anao ankehitriny, nandre ny vatsinao, nandre ny afatrao mba hanapahanay hevitra hanaraka anao Jesosy ka tsy handeha ny fanaon'izao tontolo izao. Ka raha iandro makivaky ny androandroany izay, anehoanao foana ny fahasoavanao, anehoanao foana ny fahatsaranao ka hitenenanao aminay foana hoe zaho tsy ala aminareo fa zaho hitantana anareo mandrakariva mba hara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Jereo ny tsirairay aby ary irao ny anjelinao hitoby manodidina aminay mba hahafahanay handray an'ilay lalana, handray an'ilay fahamarinana na dia mitondra fahoriana sy fahamatrisana fisainanay ary izay amin'izany azaonay manaraka anao am-pifaliana ny tomponay sy mpanjakanay. Dia mametraka ny tontolo andro ny tsirairay ao am-pelantananao ary hanamarinanao ny teninao fa ny fahasoavanao ry Andriamanitra ray, ny fitiavanao ry Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana ny fanahy masina ny ho ao amin'ny tsirairay aby anio ampitso ary mandrakizay ary hanamarinanao ny tondranao masina hatrany hoe izao omba anareo mba hara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Atolotrainao ny dera sy ny anjaran'ny voninahitra Jesosy, hanao izany hatramin'ny voalohany, hanao mandrakizay. Ny fahatsarana, ny fisafidianana ny lalatsara kosa no atolory aminay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Saotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Dia mirary soa antsika mianakavy ry avy malalo amin'ny Tompo, samy tahiny Tompo daholo.